Ny fidiram-bola amin'ny faritra Sava aloha tsisy fidiram-bola hafa azo antenena raha tsy ny vanille. Marina fa niakatra dia niakatra ny vidin'ny vanille tamin'ny taona lasa teo. Na dia zany na tsy zany manahy ihany ny fitondram-panjakana amin'ilay kalitao satria raha dinina ny vokatra tamin'ny herintaona teo dia tsy dia nary loatra ka mety anisan'izany nampiakatra ny vidin'ny vanille. Nefa na zany na tsy zany politika ny mpividy avelany mila jerena tsara sao dia misy hevitra hafahafa anatin'ilay fiakaran'ny vanille. Mariko eto fa raha ny vanille miakatra dia miakatra ny farapiainan'ny Sava, ny olo rehetra ny Sava. Ary raha ny vanille midina dia midina koa ny fidiram-bolany any Sava. Tamin'ity taona ity aloha sorina Janahary niakatra dia niakatra ny vidin'ny vanille. Izay no mahatonga ny fitondram-panjakana manahy amin'ilay kalitao. Ka raha tsara moa ny kalitao mazava ho azy miakatra ny vidin'ny vanille. Io dia azoko lazaina koa ny fiakaran'ny vanille koa mampiova ny kalitao satria manenjika le prix foana le olona fa tsy manenjika quota le olona, manenjika quantité fa tsy manenjika ny qualité. Mbola veriko indray ino ny mahatonga ny fitondram-panjakana manahy ho ahy satria lakatra loatra ny vidin'ny vanille teo izay nahatratra ny 400 000 ariary dia ny olona zany efa tsy mitandrina ary mety facteur faharoa koa ny alatra vanille. Ny vanille mbola ampotony dia efa angalarin'olona manjary melo le tompon'le vanille alaininy anazy. Zany zany isan'ny facteur eko ny toetrandro nisy facteur manaratsy ny kalitaon'ny vanille daholo zany. Vanille zany maro zavatra iankinana, eo ny toetrandro, eo ny fitsongona azy na matoa na tsy matoa, eo koa ny vidiny. Rehefa lafo loatra manko ny vidiny tsy andrin'ny olona ny marotra anazy izy efa tena tsara satria eo ny mpangalatra. Raha anao zao manana vanille une tonne amin'ny tranonao matahotra anao sao dia diran-dahalo. Mifampiankina zany ny vanille, ny sécurité, ny vidiny, ny tsena international mifandray daholo zany zavatra zany. Ny vanille tsika roko zao dia efa tsy ohatran'izy taloha mahatratra 1000 tonnes 6000 tonnes efa mihena zany izy zao.